izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Jaona 5:20 andiny 7:30. Andriamanitra raintsika be fitiavana dia mampanantena antsika fandresena isaky ny ady sarotra izay atrehintsika. Fantatra, voapirofo fa ao anatin'ny ady sarotra sy ny fahoriana no iainantsika ankehitriny. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 9:3-3 izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny milaza miteny amin'ny mpianany, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Fantatr'Andriamanitra ny ady atrehinao, fantatr'Andriamanitra ny olana sedrainao, ny fahoriana, ny tebiteby izay miatra aminao amin'ny lafim-piainana rehetra, lafim-piainana ara-tsosialy, lafim-piainana ara-moraly, lafim-piainana ara-pahasalamana, lafim-piainana ara-panahy. Misy ady mafy izay atrehintsika. Rariny izany satria ny devoly anie dia eo mandrakariva, devoly fahavalontsika dia mandeha tahaka ny liona mierina mitady izay rapany ary romotra mihitsy amin'ny olona rehetra, indrindra ny zanak'Andriamanitra. Fa izao kosa Jesosy dia mampanantena fa ny tanany mamonjy, ny tanany manampy, ny heriny dia afaka omeny antsika ka afaka mandresy isika. Manome teny fikasana izy manao hoe matokia izaho efa nandresy an'izao tontolo izao. Afaka mampandresy anao koa izy, na dia mafy aza ny ady dia azo antoka ny fandresena, ka izao tsy maintsy miady ianao kanefa kosa tsy maintsy mandresy raha toa ka miandany amin'i Jesosy Kristy. Izy no herintsika, izy no tanjantsika, izy no fiarovana ho antsika. Tsy maintsy miady avokoa isika rehetra satria eo mandrakariva i Satana. Manome toky anefa Jesosy, manome toky antsika izy fa misy fanafahana ho an'ireo rehetrarehetra izay mankatoy ny baikony. Raha miandry ampahatokiana ny baikon'ilay kapiteny, ny miaramilan'i Kristy, dia ahazo fahombiazana izy ireo amin'ny ady rehetra izay atao amin'ny fahavalo. Mety ho betsaka ny tsy fahatanterahantsika, mety malemy isika, indraindray mety resy mihitsy, mety kivy resy no mety hoe zavatra maro isan-karazany. Fa izao raha tsapantsika ny fahalementsika ka mangataka ny fanampian'i Kristy isika ary mangataka ny fahombiazany mba ho fahombiazantsika, dia rakofa ny hery matanjaka isika mba hiarina indray amin'ny fahalavontsika ary ho mpandresy indray amin'ny ho avy. Vonona mandrakariva anie Jesosy anazava ny aizina ao anatin'ny fontsika. Vonona izy ny andrakotra ny akanjom-pahamarinana ho antsika ary vonona izy ny hanafaka antsika manoloana ny fitsarana izay hiatra amin'izao tontolo izao. Vonona izy ampandresy ny mpanota izay mibebaka aminy. Ka izao ary, ireo izay miady eo an'i Kristy dia miady eo mason'izao tontolo izao fa miandany amin'i Kristy izy. Tokony ho tena miaramila an'i Kristy isika rehetra. Miaramila voninkiady fa tsy miaramila kanosa sy manaiky lembenana. Izao zany no lesona ampitaina amintsika androany. Tsy maintsy miady isika kanefa azo antoka ny fandresena. Io zany tahaka ny mpilalao tsy maintsy miakatra eo ambony kianja aloha fa efa fantatra any amin'ny farany ny skôro hoe tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy mibata ny fandresena ary tsy maintsy azo ny sandrom-boninahitra. Ahoana ny hahatonga an'izany? Mankatoa an'i Kristy, milefitra eo ambany sitrapony, maka an'i Kristy ho mpiady mahero antsika satria izy no tena miaramila mpiady, ary dia isika dia miandany sy miantoraka amin'i Jesosy Kristy. Raiso izany fanapahan-kevitra izany fa na inona ady atrehinao, fakapanahy, fisedrana, olana atrehinao, raha miaraka amin'i Kristy dia mandresy ianao. Efa voapirofo hatramin'ny ela izany raiki-poin'ny fandresena izany, ary tsy misy tokony mampisalasala intsony fa izao rehefa miaraka amin'i Kristy, mahatoky ny herin'i Kristy dia omeny Kristy antsika ny fandreseny. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy eo no niantoka omenao fa tsy maintsy handresy izahay. Ampio fotsiny mba hitoky aminao, hiandany aminao, anaiky fa malemy izahay ka hakanao mpamonjy,
mpanafaka ary mpanome hery anay dia ianao no miato anay. Tanterao izany ho anay tsiraray avy, ho an'ny tokantranonay, ho an'ny zanakao rehetra, noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.